tafiditra ao anatin'ny ivon'ny fankalazana ny fadimapolo am'zato taonan'ny FGKM Ambohimarina faharetana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpino ao anatin'izany fiangonana izany hiavaka ny fankalazana araka izao fanazavana izao. Miavaka amin'ny fotoana mahazatra io fotoana amin'ny alahady io izay entsoina manokana ny zanaky ny fiangonana tsisy ho diso anjara izay rehetra tonga ao amin'io alahady io. Isy mari-pahatsiarovana manokana atolotra amin'ny ezaka izay atao moa dia nakateny avy amin'ny soratra masina ny fiangonana dia ny Jaona 4:10 mivaky toy izao minaran'i Jesosy hoe ny iray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Tena faharisin-dahatra lehibe ho anay izany hoe Andriamanitra no mampiasa ary izy manampy anay amin'ny asa. Isy hetsika fanatrarana ny teti-bola entina manao ny tamboho amin'ny alahady io ka eo anatrehan'izany dia andray anjara manokana ny kristianina tsirairay avy. Ho marika ny fandraisana anjara dia misy mari-pahatsiarovana izay atolotra ny fiangonana ao anatin'izany. Jerena manokana ny fotoana izay nahavitana batisa ny kristianina. Avahana voalohany ny 50 taona mihoatra nahavitana batisa, dia manaraka azy ao ny 20 taona mihoatra nahavitana batisa, aorianan'izay ny 10 taona mihoatra ary ny farany dia ny 10 taona latsaka miaraka amin'ireo mbola tsy vita batisa. Isy takela-pahatsiarovana tahaka ny tia tanako tia izay hozaraina amin'ny tsirairay avy ka arak'izay ihany koa ny lokony. Ny 50 taona mihoatra dia iloko volombolamena, ny 20 taona mihoatra miloko volondavenona, ny 10 taona mihoatra miloko manga ary ny latsak'izay dia miloko fotsy. Ho fahatsiarovana nambomarina faharetana sy ny asa lehibe izay efa nitanteran'Andriamanitra